Antoko politika, sendika ary fiarahamonim-pirenena manodidina ny 30 no niaraka nanao sonia fifanarahana ho an'ny fanarenana ny firenena tetsy amin'ny Colbert Antaninarenina tamin'ity androany ity. Nivoitra nandritra io fivoriana koa fa manamafy ny hametrahana ny Haute Autorité pour la Réfondation ireo mpanao politika teny an-toerana. Vola Ravavy sy Tsira Kotoarson. Manamafy ny hametrahana ny Haute Autorité pour la Réfondation ny mpanao politika izay nivory androany teny amin'ny Colbert Antaninarenina, Antoko politique, sendika ary fiarahamonim-pirenena manodidina ny 30 no niara-nanao sonia fifanarahana ho an'ny fanarenana ny firenena. Raha ny fanazavana no etan'ireo mpitarika dia tafiditra amin'ny fanatanterahana ny andiny 720 amin'ny fanapa-kevitra 720 navoaka ny fitsaranavy momba lalam-panorenana no ataon'izy ireo. Ho azy ireo tsy voaja ny fanapa-kevitra 720 ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana. Ny anay tsy ny fiadietseza arak'izay lazainy sasany no mahamaika anay fa ny anay dia ahoana no anaovana fanarahana zay amaro-toerana amin'ny avy ny tena fitondrana sy maintsy hisy ny vividianana, hisy ny vizaratseza zay fotoan'izay fa tsy le zavatra atao maimaika ohatr'izao zay mbola hitondra zavatra mikorotana andray raha pisy raha fakapitso. Apiso talata amin'ny 12 voatapitra ny fempotoana ny mena ny anaovana ny accord politique. Rehefa tsy misy zavatra tapaky ny tsy misy zany ny accord politique zay vao tokony hiditra amin'ireo article 1 jusqu'à 13 ireo. Raha ny fahatainay raha ohatra ka hoazaina dia tokony miandrika vita izy zao dia tsy misy atony tokony hidirana amin'ny zavatra hafa satria tanjara-potoana ny accord politique zay natao ny politika sy ny herivelona ny société civile ny sendika. Manohitra kosa ny fividianana tefimaika ireto pomba ny fametrahana ny Haute Autorité pour la Réfondation ireto. Mba sy iveremberegnan'ny crise zay matetika teto amin'ny firenentsika, mialohan'ny fifidianana dia atao alohan'ny fanorenana ifotony ny Réfondation de la Nation, hisy dialogue national zany hamoriana ny herivelona rehetra teto amin'ny firenena, miangavy any amin'ny district, any amin'ny faritra ary eo anivon'ny firenena iray manontolo. Tao anatin'ny fanambarana ny voakandroany dia miantso ny herivelona eto amin'ny firenena, ny FFKM ary ny miaramila anohana ny fametrahana ny fanarenana ireo mpanao politika, ny fiarahamonim-pirenena ary sendika Nivoitra teto amin'ny Hôtel Colbert.